Manangana Kristiana Matanjaka. Manangana Kristiana Matanjaka. Fandarana aranao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao. Andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe. Amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavon'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Fa izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Manangana Kristiana Matanjaka, atolotra sy tosainy Madame Larissa Lydie, RANDRIARIMALALA. Manangana Kristiana Matanjaka. Dia amin'ny fifaliana amin'ny tsikitsikina avy indray tompoko lasy tompoko vavy netiko mandroso ato anatin'ny tokantranontsika amin'ity fotoana mahafinaritra. Anaranao ny fandarana Manangana Kristiana Matanjaka ity araka izao sary hitanao zao. Mazava ho azy Madame Larissa Lydie RANDRIARIMALALA indray no eto amin'ny fandorana. Mankasitraka anao misafidy an Juin ny fahitalavitry ny Amite TV sy anaraka ihany koa ny vonjapeo ny 98 FM na ny radio de l'amitié na ny 93.8 na Amitié FM izany. Matoky afa amin'ity andro antiny dia anakambara aminao indray ampahery anao indray amin'ny alalan'ny teniny ary tady mandrakariva fa isaky ny miaona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny tahaka izao ianao dia Andriamanitra teny aminao, Andriamanitra mila resaka aminao mihitsy izany tenin'Andriamanitra mandroso ao anatin'ny tokantranonao izany. Mialohan'ny hidirantsika ary ao anatin'ny votoatin'ny fandarana dia hivavaka fohy alohan'ny tenako ametraka ny fiarahana eo ampelantanan'ny tompo, hivavakatsika tompoko. Misaotranao zay tompo malalany amin'ny fitiavanao lehibe sy ny famondramponao tsy hitalany zay atobakao tsy miato eo amin'ny fiainanay. Reanay isan'andro san'andro zany ary tsapana ihany koa amin'ny fotoana rehetra. Izany mahatonga anay te hisaotranao, te hankalazanao, te hankasitrakanao satria fantatray hoe eo ambany masonao izahay ary mitsinjo ny anasoavana anay isan'andro san'andro ianao. Ho anao any voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Enary tompoko. Tiana ihany no manamarika aloha hoe ao antsika mpanatateraka ny fitaombavaka fivadian-kanina izay fanao antsika isaky ny alarobia dia tsy mbola misy aloha ny eto amin'ny 3 frères ANDREFAN'AMBOHIJANAHARY mbola miandry ny fandaminantsika fa ao antsika kosa ety amin'ny sampany ety amin'ny bypass ety dia araka ny toromarika ara-pahasalamana izay tsy maintsy arahana dia mandateraka izay fitaombavaka izay tsika ao anatin'ny fanarahana ireny fepetra rehetra afatsika mivory mitady an'Andriamanitra ireny na izany naty izany anefa tsy dia afaka hoe tsika rehetra reto indrindritsika mpamonjy fitaombavaka eto amin'ny 3 frères Mongote ANDREFAN'AMBOHIJANAHARY no afaka hiaraka eny fa na izany naty izany dia atsidiko teny mialoha mitohy izay vavaka ao ambana fivadikana izay rehefa alarobia manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina tsy miato izay fotoana izay eny amin'ny trano fivavahana vaon'oloko bypass izany tady io tsara ry havana malala fa na inona zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ty na eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy dia tadinao foana fa mila vavaka ianao ary tsy tokony hitsahatra izay etaponao hivavaka amin'Andriamanitra izay ninona mety hoe mbola tsy fahafahatsika manoatra aloha amin'izao vanim-potoana izao dia tokony hisisika ianao hitady ny fomba rehetra hiaonana amin'Andriamanitra ao anatin'ireny vavaka ireny. Mazava ho azy tahaka izany ihany koa ny isaky ny asabotsy eny amin'io toerana io ihany eny bypass eny dia mitohy ao anatin'ny fitaombavaka tsika amin'ny 7 ora sasany maraina tsy diso dia mitohy ao anatin'izay fitaombavaka izay izany araka ny fandaminana izay efa natao sy ny fepetra rehetra izay efa niraisina ihany koa afahantsika mantanteraka izay fitaombavaka na dia vitsivitsy ary tsika ny tonga ao dia anatrika ao ny tompo ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Eto dia te hitondra tenin'Andriamanitra fohy hifampaherezantsika amin'ity anio ity dia tsy aiza akory fa tenin'Andriamanitra efa diso fantatrao loatra ato amin'ny Jeremia 7:20 andininy voalohany novakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Jeremia 7:20 raha sendra eo kaikaikinao eo amin'ny baiboly dia afaka mba miara mijery amiko ianao manaraka izany fandarana izany. Jeremia 7:20 andiny voalohany fa anoarana ny amin'ny tany manga sy ny mpanefy ary ny anatra manaraka izany. Izao ny teny tonga tamin'ny Jeremia avy tamin'i Jehova: mitsangana ka midina ho any amin'ny trano ny mpanefy tany manga ary ihany no ampandrenesako anao ny teniko. Dia nidina tany amin'ny trano ny mpanefy tany manga aho ary indro nanao ny asany teo amin'ny ankodina fanaovana izy ary raha simba ny vilany ataony araka izay mazana miseho amin'ny tany manga
eny an-tanan'ny mpanefy dia ataony vilany hafa indray izany araka izay tiany mpanefy tanimanga anaovana azy. De tonga tamiko ny tenin'i Jehova hoe motsy mahazo manao aminao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity va aho ry taranak'Israely hoy Jehova indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy de toy izany ianareo eo an-tanako. Izay tenin'Andriamanitra fo izay no mba tiako ampahirezana anao amin'ity anio ty tadio tsara ry havana malala fa na inona zavatra mety miseho na mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty de hoy ny Baiboly manao hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Mety misy fotoana misy zavatra tsy tetinao loatra, mety misy fotoana misy zavatra tsy nirinao loatra, mety misy fotoana misy zavatra tsy tonga tao anatin'ny kajikajinao na ny programanao mihitsy mitrangana miseho eo amin'ny fiainanao androany tadio tsara fa raha zanak'Andriamanitra ianao na efa nanolo tena tsara ho an Jesosy ianao na efa tena hoe tonga ankonan'Andriamanitra ianao reny zavatra rehetra mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty reny na mety zavatra ino verinao fa mafy be azy na zavatra ino verinao fa tena sarotra be azy ny miatrika azy de tadio fa ny Baiboly foana no milaza fa mahasoa izay rehetra tian'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra mitranga eo amin'ny fiainanao. Zao ihany koa no mila takatsika zanak'Andriamanitra itsika pino itsika mpivavaka tadio tsara fa ny zavatra anankiray matoa mitrangana miseho eo amin'ny fiainanao eo amin'ny ankonanao ohatra na mety any amin'ny asanao ihany koa tsy fantatro reny zavatra reny matoa miseho de efa fantatr'Andriamanitra efa nolanjain'Andriamanitra efa sitrak'Andriamanitra ny sehony zany eo amin'ny fiainanao. Tadio tsara fa raha ny Baiboly izay fantatsika tsara no jerena mijery ny tenin'Andriamanitra tsika ato amin'ny Jeremia ihany diso fantatro loatra ty teny ty fa ny toko fa 7:20 de zao vaky ny teny eo amin'ny 1:10 anazavako ny tenin'Andriamanitra amin'ty androany ty fa 1:10 hatramin'ny 7:10 Baiboly manao hoe fa izao mahalala ny hevitra everako anareo hoy Jehova de hevitra hahatonga fiadanana fatsiloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany ary antsoay anareo ka andesy hivavaka amiko de hiaino anareo aho ary tady ahy anareo de ho hitanareo aho rakatsaianareo amin'ny fonareo rehetra. Tadio tsara ry havana malala fa inona ny zavatra tokony atao amin'ny zanak'Andriamanitra raha sanatria ao amin'ny fotoana andalovany ady raha sanatria ao amin'ny fotoana andalovany fizahanttoetra mamay ngambany mety itenenan'ny tsika azy hoe fizahanttoetra mamay mandalo ady sarotra ianao mandalo tsy fantatro hoe ozy ilazan'ny David azy manao hoe mandalo lohasaloko ny fahafatesana. Enao mitsy hoe mafy be ny miatrika azy enao mitsy hoe mety ity zavatra mahazo anaty tena ohatry miatra manaina re anao mafy ande anatina ho any mihitsy ny zavatra tokony ataon'ny zanak'Andriamanitra ao anatin'ireny zavatra rehetra mandalo reny de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa raha i Joba mpanompon'Andriamanitra de navita ny teny mihitsy Joba manao hoe mbola nambarina ny lalako ihany eo anatrehany. I Joba eo ampiandrasana ny valim-bavaka tamin'Andriamanitra eo ampiandrasana n'Andriamanitra hiasa siditra tseritra amin'ny fiainany de mbola nahavita ny teny ihany izy nananakivy azy daholo aza ny olona rehetrarehetra hatramin'ny vady andefo mandry ny tadiditsika tsara ny tenin'le vehivavy manao hoe mialany Jehova ianao de oka ianao ho faty. Fa i Joba de navita ny teny hoe tahaka ny teny vehivavy adala ny teninao iray amin'ireny vehivavy adala reny tahaka an'izany fa enoko ny teninao fa za mbola namarina ny lalako ihany na de amono ary izy de mbola namarina ny lalako ihany rehefa ao anatin'ny ady ny zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fizahanttoetra mamay zanak'Andriamanitra ny zavatra tokony ho raisitsika ny zavatra tokony ataotsika de ny mihazona ny fahamarinantsika eo anatrehan'Andriamanitra mbola mandeha mitady an'Andriamanitra mitady an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra mety misy taona fananian'Andriamanitra mihitsy hoe ataon'Andriamanitra midona eo amin'ny fiainanao mba hitodianao aminy na mety misy taona ianao mety varym-bariana ve mety misy taona zanak'Andriamanitra ianao mafana fomba fitiavana an'Andriamanitra fa mety noho ny zavatra maodididina anao teo mety noho ny mety hoe tobaka be ve ny fitahina zany tobaka be ny asa de lasa dinidinonao nanompo an'Andriamanitra ary ny aina ny hafanamponao mety tsy ampitsoa ny fanoloran-tenanao rera-dasa mandavanandro ary tsy mahavita na de mifandray amin'Andriamanitra azy ary reny indraindray no mahatonga an'Andriamanitra mampitodika kely atsika aminy reny no mahatonga an'Andriamanitra indraindray ohatra mandefa zavatra mahatonga say zany eo amin'ny fiainantsika atonga atsika hitodika tsara amin'Andriamanitra hiverina tsara amin'Andriamanitra atsapa tsara hoe mila an'Andriamanitra ny fiainanao fa ianao anie zanak'Andriamanitra tsy mitovy amin'izao tontolo zao izao tontolo zao de ny atsembohan'ny tavany zany ny nanany izao tontolo zao de raha tsy mifofotra mafy miasa mafy tsy mahavita miaina tahaka ny olona rehetrarehetra fa ny zanak'Andriamanitra tsy mba tahaka zany ry havana malala ny zanak'Andriamanitra de ny fitahian'i Jehova no mampanankarena
aminazy ary tsy azo ny fisasarana ampina izany ny zanak'Andriamanitra Andriamanitra dia manana hevitra heverana azy isan'andro isan'andro ho voalazany Baiboly any amin'ny Salamo 7:20 any manao hoe omeny ihany ho an'ny malalany zany na dia matoly azy izy zany kory tsy midika hoe ndao atory daholo dia iandro fotsiny manalatsaka avy any an-danitra eo tsy izay loatra ny tian'Andriamanitra teneniny fa mino aho fa zanak'Andriamanitra endry ianao ary mahatakatra tsara ny zavatra tian'Andriamanitra apitainao anatin'izany teniny izany ny zanak'Andriamanitra anankiray mazava ho azy tsy miankina ny toe-java misy eto amin'ny tany sy ny firenena tsy miankina amin'ny toe-java misy eto amin'ity zao tontolo zao ity ny fomba hitahin'Andriamanitra azy fa Andriamanitra rehefa hita fotsiny zanak'Andriamanitra dia tahintsotra zao tsy azonao eritreretina hoe amin'ny fomba ahoana ary ny ahatongavan'izany tsy azonao eritreretina hoe amin'ny fomba ahoana ny ahatanteraka an'izany tsy azonao kalkulena tsy azonao ampiasana atodo fa Andriamanitra rehefa hiditra nitsetraka hiasa fotsiny eo amin'ny fiainan-janany dia miasa malalaka Andriamanitra izay no mahatonga antsika mila tsara fifandraisana trany amin'Andriamanitra ny hevitra heverin'Andriamanitra anao averimberiko foana rehefa mitory-teny eto dia mbola tsy nieritreritra nisy lozanao izy tsy mbola nieritreritra nisy ratsy anao izy ianao no mijery an'izany androany ianao no miaina amin'ilay izy androany dia ozy ianao manao hoe fa inona loatra ary tompo inona loatra ny ratsy vitako fa dia nahoana ary tompo ohatra mijery ny fiainan'ny jentilisa koa ngamby ianao ohatra metimety zany ny fiainana mandeha araka ny tokony izy mety mijery ny olona tsy manompo an'Andriamanitra ianao dia ohatra ny mety daholo izay ataony ary mety misy fotoana ianao mitady ho tafalatsaka hiteny zany hoe fa dia inona loatra ny ratsy nataoko ry tompo fa dia naninona loatra ny tetratra ny zavatra tahaka an'izao androany ny tenin'Andriamanitra dia mampahery anao ary za mahita hoe tsy kisendrasendra ny anarahanao zao fa hita lavitra zao tsy kisendrasendra ny ahenonao ity tory-teny ity fa Andriamanitra te hampitraka anao ary te hampahafantatra anao fa zao Andriamanitra zao dia manana hevitra heverana anao hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza ao anatin'ireo zavatra noverinao fa ohatra mafimafy atrehanao reo dia ho voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ary antso ahy ianareo ka andesy hivavaka amiko dia hiaino anareo aho ary ahitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho rakatsahinareo amin'ny fonareo rehetra io na tonga anteny taminao teo manao hoe mety misy fotoanany rehefa nitady an'Andriamanitra ianao lasa tsy tamin'ny fonao rehetra tsony misy fotoanany mety niena kely ny hafanamponao tamin'ilay fitiavana an'Andriamanitra ary zay no mahatonga an'Andriamanitra te hamerina anao indray da nandray miverina miantso an'Andriamanitra fa hamaly izy mandana indray miverina mitady an'Andriamanitra fa ho hitanao izy rakatsahinao amin'ny fonareo rehetra tsy ny olona mitaditady fahatany tsy ny olona mpanara-drenirano tsy ny olona mitady dia manao fahoany fotsiny no ahita an'Andriamanitra fa tsindry ny Baiboly tsara ahita ianareo izy raha hikatsaka amin'ny fonareo rehetra androany ety hampahery anao iverendray fa sao dia misy zavatra tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainanao mba hahatonga anao hitodika amin'Andriamanitra hisaotra an'Andriamanitra ary hankasitraka an'Andriamanitra ihany keo amin'ny lalany rehetra satria mahasoanao avokoa ny ao am-pon'Andriamanitra mba toa misy zavatra ataony mitranga eo amin'ny fiainanao verenako kely le tenin'Andriamanitra ndraisitsika tao tamin'ny Jeremia 7:20 teo ity bokin'ny Jeremia 7:20 ity dia lesona anankiray lehibe izay nomen'Andriamanitra ny Jeremia tamin'ny fotoan'andro ary androany tsy Jeremia indray aloha nresahany fa ianao indray aloha nresahany Baiboly amin'ity androany ity nisy fotoana Jeremia dia nentin'Andriamanitra nirahan'Andriamanitra marimarina kokoa mandana ianao Jeremia mitsangana ianao dia mandana midina any amin'ny tranon'ilay mpanefy tamanga ary ambany ary mandana midina any ianao mandana fa rehefa tonga any ianao dia any nampandrenesako anao ny teniko any nampandrenesako anao ny feo teo aloha teo maty Jeremia ny andin-tsoratra masina hafa any mety misy fotoana tao anatin'ny firorohana saina ave mety misy fotoana ave hoe tsy fantatro hoe inona ny zavatra mety saika tsy nahatokiny Jeremia an'Andriamanitra fa ozy Andriamanitra hoe hiresaka aminao fa tsy hiresaka aminao vatana eto tadio tsara fa Andriamanitra manana fomba rehetra fa miresaka amin'ny mpanompony Andriamanitra mitady ny fomba rehetra hiresahana amin'ny mpanompony ary io zavatra rehetra manodidididina antsika io dia misy fotoana Andriamanitra mihitsy miteny aminao misy fotoana Andriamanitra mihitsy maniraka anao miresaka aminao mila mahafantatra an'izany tsika mpanompon'Andriamanitra itsika zanak'Andriamanitra manana ny fomba rehetra izy mety eny amin'ny kalamanjana eny ohatra mety hainonao tampoka tenin'Andriamanitra tsy eritreretinao hoeno zany mety amin'ireny panneau publicitaire reny ara eny an-dalana rehetra reny dia efa hitanao tenin'Andriamanitra mety tsy palitro ny masonao Andriamanitra miresaka aminao mety misy fotoana ara anaty fiarakodia ianao dia verset apetraky ny tsy fantatro hoe tompona fiarakodia ao anatin'ny fiarany reny mety hitanao dia Andriamanitra miresaka aminao reny na mety ihany koa amin'ny alalany fahita lavitra tahaka an'izao na ny onjam-peo dia tadio tsara fa reny tenin'Andriamanitra reny misy fotoana tsy kisendrasendra ny ahitany zanak'Andriamanitra reny fa misy hafatra tian'Andriamanitra apitaina misy zavatra tian'Andriamanitra apita amin'ireo zanandreo ary teto zao dia tamin'ny Jeremia ty dia ozy Andriamanitra mandana makany amin'ny mpanefy tamanga fa rehefa tonga any ianao any no miresaka aminao
Andriamanitra afaka miresaka aminao foana na iza toerana fa mety misy fotoana izy tsy miresaka tsotra fotsiny fa mampita ohatra mampita lesona amin'ny alalan'ny zavatra zay manodidina antsika fomba fiasan'Andriamanitra zany ary tsy afaka tahaka an'izany nandrahan'Andriamanitra ny Jeremia nakany amin'ity mpanefy tamanga anankiray ity de hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra diny fatelo manao hoe de midina tany amin'ny trano mpanefy tamanga aho arindrona anao ny asany teo amin'ny ankodina fanaovana izy zany hoe io lehilahy io mpanefy tamanga io eo ampanamboarana eo ampanaovana ny asany mihitsy eo ampanataterahana eo ary mazava ho azy fa rehefa mijery zavatra ohatry ireny moa tsika lina zay tsika zanak'olombelona ohatry ny variny zany de tena mijanona mihitsy aloha de mijery hoe inona ary zany zavatra atao indrindra zavatra tsy de mahazatra loatra manina moa i Jeremia tsy netiny tany amin'ny tsy fantatra hoe mpanao inona re tsy fantatra fa tany amin'ny mpanefy tamanga nandefasan'Andriamanitra azy misy dikany zay satria any amin'ny mpanefy tamanga any no tian'Andriamanitra iresahana taminy variana teo Jeremia rehefa teo eo ampijerena teo izy misy taony Jeremia nentanentana kely tao anatin'ny fony tao satria hoy voalazany tenin'Andriamanitra hoe raha simba vilany ataony izy arak'izay mazana miseho amin'ny tamanga eny an-tany amin'ny mpanefy de atao vilany hafa indray le izy arak'izay tian'ny mpanefy tamanga naovana azy zany mihitsy reny olona mpanao ara reny ianao zao efa mahita zavatra anankiray ataony hoe efa tsara rangaha io raha mpanao dessin izy dessinateur ohatra na dessinatrice mahita anazy ianao manao an'le dessin eo de ohatry nefa tsara be zany dessin ataony zany izy nefa mahita an'io hoe tsy mety mihitsy io de gominy mety misy fotoana fa fany daholo mihitsy izy rehetra de ianao indray nentanentana hoe io mety hoe tsy ho tafaveriny ntsony amin'le laoniny teo ve le izy tahaky tsy afa tahaky zany tany mpanefy tamanga Jeremia ny rahany Jehova ary rehefa tonga tany izy mandray any tamanga io amboariny ataony vilany tsara tarehy le tany manga rehefa misy zavatra tsy mampetipety amin'ny lohany ohatry misy zavatra mivilana kely tsy de araka ny tokony izy na de efa vita forma vilany tsara tarehy ary le izy efa mety misy haingaingana ka manahirakirana azy mijery azy mampanao azy izy mihitsy ny mpanefy azy atotony ndray iny tany manga iny pitehany ndray le vilany ary mety misy fotoana tsy averiny ataony vilany tsony fa mety ataony vazy tsara tarehy indray rehefa avy eo tahaka an'izany ny zavatra hitan'ny Jeremia rehefa tonga tany izy ary teo Andriamanitra nanomboka ny teny tany Jeremia manao hoe motsy mahazo manao aminao toy ny ataony'ity mpanefy tamanga ty va ao Jeremia motsy mahazo manao aminao amin'izay tiako atao ve zao mantsy zavatra misy indraindray tsika tsy mandray an'Andriamanitra ho tena hoe mpikarakaratsika ratsorina mandray an'Andriamanitra ho tena hoe mpanefy atsika mpiay atsika mpita atsika mpiaro atsika ndraindray tsika tsy mametraka an'Andriamanitra amin'ny tena toerana maha-Andriamanitra azy tsy mametraka an'Andriamanitra ho tahaka ny rainao satria Andriamanitra rehefa mipetraka maharay apetraka ao amin'ny maharay azy mazava ho azy fa zanak'Andriamanitra ane tsika zany ary raha zanak'Andriamanitra ianao de Andriamanitra ny ray zany baiboly de milaza manao hoe nareo na de ratsy mahay manome zavatsoa ny zanakareo maky avatsy ny rainareo zany an-danitra zany hoe Andriamanitra tena manana zavatra mahafinaritra mihitsy atao amin'ny fiainan'io zanany io manana tanjona mahafinaritra zany mahatonga ny ray aman-dreny mampianatra zanaka ary misy fotoana mivarim-pananana mihitsy mba hatafitany zanany misy fotoana miafy mihitsy amin'ny zavatra amin'ny fiainana velambelany mba hahatonga an'io zanany io manana ho avy mamirapiratra zany toe-posy toe-tsainatsika zanak'Andriamanitra zanak'olombelona zany ny toe-posy toe-tsaintsika satria na de zanak'olombelona tsika de manana zany toe-po zany hoe inona ny ataoko sarisary-piaro ianao amin'ny zanakao inona ny ataoko hatafitan'ity zanako ty aiza ny fianarana mapety azy ohatry ny ahoana soatry ny ahoana zay fomba rehetra hitantsika hoe mahatsara azy ka mahasoa azy oriana kely eo ataontsika zany nefa Andriamanitra le raitsika de mbola manana hevitra tsara lavitra noho zay hevitra retintsika zay amin'ireo zanakitsika ireo hitondrana ny fiainatsika tsika indraindray tsy mahalala an'izany tsika indraindray tsy mahafantatra an'izany fa ny veritsika fa tena inona re ty loza ataonao aty Andriamanitra vao misy zavatra midona eo amin'ny fiainatsika de ainga ambavitsika amin'ny teny manome tsiny an'Andriamanitra manamelo tena indraindray manome tsiny ny hafa manodidina monimony ne tsy moniny roa rehefa nzay nandalo zavatra mafimafy zay ianao eo amin'ny fiainana de misy fotoana zany ny réaction efa ianao zanak'Andriamanitra tadidio tsara fa eo mba masin'Andriamanitra ny fiainanao fantatra Andriamanitra ny momba anao hitan'Andriamanitra zay mahasoa anao misy fotoana na tsy mangataka renao ka fantatra Andriamanitra hoe misy zavatra banga eo amin'ny fiainanao tokony ho anao omen'Andriamanitra anao zany zay no mahazanaka Andriamanitra anao mihoatra lavitra no hiahitsika andreo zanakitsika madinika ao anatin'ny tokantrano reo no hiahin'Andriamanitra atsika eo amin'ny fiainatsika eo voalazan'ny baiboly manao hoe mo tsy mahazo manao aminao tahaka ny ataony mpanefy tamanga io tsy mahazo manao ve za hoe misy fotoana
ianao nefa mieritreritra ny fiainanao efa mety ane ty efa tsara mihitsy ty fidiram-bolako ty fa nanina indray ary ampity anao ry tompo efa mety mihitsy ty zavatra ataoko ty fa manina indray ary fa Andriamanitra mety mbola misy tsaratsara lavitra noho io ty l'Andriamanitra vetrana anao mbola misy toerana tsara lavitra noho io ty l'Andriamanitra hitondrana anao mbola misy zavatra tsara lavitra noho ny heverinao fa tsara io ty n'Andriamanitra ampiseho sy aposaka eo amin'ny fiainanao endry loatra ho Andriamanitsika sao tsy manao zavatra diso zany izy mila takatrao zany raiso ny toerana mahazanak'Andriamanitra anao takio teny fikasany rehetra amin'izay mahazana ny anao zay inona daholo nefa nambarany inona daholo reo teny fikasany efa votsitra teo ambavany ka nataony tao anatin'ny tsindrimandry tao amin'ny mpanompony ka voasoratra ao anatin'ny baiboly ho anao sy ny taranakao ho anao sy ny zanakao ho anao sy ny ankonanao takio amin'Andriamanitra averimbereno amin'Andriamanitra aza mbola mitsahatra mangataka amin'Andriamanitra aza mbola mitsahatra miantso ny anaran'Andriamanitra atsoy amin'ny fonao rehetra izy tadiavo amin'ny etaeta lalina ao anatin'ny fonao izy rehefa mitady an'Andriamanitra ka miantso an'Andriamanitra ianao na ao anatin'ny fampiretana io ary ianao ataovy tena hitan'Andriamanitra mihitsy hoe tena mitady lalina an'Andriamanitra te hiaona lalina amin'Andriamanitra ianao androany za ty ampahery anao hoe endry loatra ro Andriamanitsika sao raha niverinao fa efa tsara le tany manga ianao no mitazana ianao ne tsy mahay fa le mpanefy ny mahay hoe tsy mety io fa ianao mitazana ety avelany de ozy ianao hoe mety io fa le mpanefy ianao iza no mpanefy ny fiainanao mba niraisinao tahaka zany ve Andriamanitra iza le mitondra ny fiainanao mba tena eny apelatanan'Andriamanitra tokoa ve ny fiainanao fa rehefa eny apelatanan'Andriamanitra ny fiainanao azo antoka tsy hitondranao amin'ny lalana ratsy zany izy fa za malala ny hevitra iverako anareo de hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza iny tanan'Andriamanitra ve ianao de hoentin'Andriamanitra any anatin'ny loza fa na de hoentiny ihany ary ianao de tadio voninahitr'Andriamanitra foana ny ao ambadika io zany mahatonga ty ampahery anao ty androany ty apitrakanao tsy mahafoina mandao anao zany ny tompo Jesosy eo anilanao foana ty anome saina mety misy fotoana fotsiny izy ty ampitodika anao bebe koa amika hitady azy amin'ny fonao rehetra indray atonga anao ho tonga saina indray fa tsy afaka manderery amin'ny tanjaka hery fa sy ny tsy fantatra hoe inona reny ao anatinao ao fa izy raha mampahalalana ve tsy afaka anderery amin'izany ianao ka hoe tsy mila an'Andriamanitra na hoe sy tamin'ny voalohany tamin'ny voanianga ihany anie ty zavatra nataoko ty no tena mila an'Andriamanitra hoe tia tenatena ny ohatran'ny lasa dinidinao zany de tia amerina anao indray Andriamanitra atoky azy amin'ny fonao rehetra hitady azy amin'ny fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny sainao rehetra fa raha izany fomba hitadavantsika an'Andriamanitra de ahitan'Andriamanitra tokoa tsika zao ny voalazany tenin'Andriamanitra hoe amaraparanako ny toriteny amin'ity androany ity de mba hivavaka ao anao satria fantatro maro amintsika ihany koa ane mandalo ady mandalo olana kanefa tadio tsara le havana malala fa zanak'Andriamanitra ianao ao anatin'ireny ady sy olana lalovanao ao anatin'ireny zavatra niverinao fa sarotra misy eo amin'ny fiainanao reny ao anatin'ireny indrindra Andriamanitra nitehiteny zavatra aminao tahaka an'izay nataony tamin'ny jereny tehiteny zavatra te apita lesona mety misy fotoana te ampitodika ny sainao aminy indray mety misy fotoana te atonga sainanao indrayony voalazany tenin'Andriamanitra fantatritsika tsara tamin'ny Isaia 10:20 de eo amin'ny andiny fa valo fa sivy zao nivaky ny tenin'Andriamanitra aminao hoe fa ny fihevitry tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehova fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany ny avy ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo mba ho averiko indray mandeha zay teny zay fa ny fihevitry tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehova fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany no avy ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo mety misy taona zany verset zany na izany andiny tsoratra masina zany laninao tsejery de vitanao pli vava fotsiny fa tsainao ny asarobidy sy ny vesatra zany teny zany sy ny zavatra tian'Andriamanitra ampitainao anatiny zany teny zany ny hevitra rehetra hitondran'Andriamanitra de hoy baiboly manao hoe izao ane mahalala ny hevitra heverako anao e ary io hevitra heverany anao io de fihevitro tsy fihevitrao tsy mitovy amin'le anao ampahany kely monja tamin'ny sain'Andriamanitra nampidiriny ao anatinao ao anatin'ny fisainanao na de mieritreritra ny tenantsika fa tena inona ny filazan'ny tanora azy 400 tête izy ny tanora hoe tena be atodobe ampahany kely monja zay tadio tamin'ny servon'Andriamanitra no napetrany tao anatinao zany no mahatonga anao tsy atakatra velively tsy atakatra velively ny fomba hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa ny anjaranao fotsiny de manaiky ny fitondrany rehetra na de misy fotoana tsy nieritreretinao azy na de misy fotoana tsy mety aminao araka miteniteny am-piandohana na de misy fotoana tao amin'le tsy nivinavinainao azy anjaranao de ny manaiky fotsiny zay fomba hitondran'Andriamanitra anao
Ary ny ankiray akoatran'izay ny anjaranao dia ny mametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra fotsiny ny fiainanao sy ny tohiny rehetra. Tsy ny androany ihany fa ny tohiny rehetra, ary tsy ny anao ihany fa ny anao sy ny taranakao, ny anao sy ny hoavinao rehetrarehetra apetrao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Fa hoy Andriamanitra hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo, ny lalanareo tsy mba lalako. Dikan'izany any amin'ilay tsy mitovy mihitsy, any amin'ilay tsy eritreretinao mihitsy ny mety hitondran'Andriamanitra anao fa tadio foana fa ny asoanao foana ny ao am-pony. Any amin'ilay tsy eritreretin'Andriamanitra mihitsy ny mety lalana ozy anao manao hoe tsy tia mihitsy anerangano mba ny vinavinaiko tamin'izaho mbola tanora tany am-pianarany ny kariara envisageko ary ny tena zavatra hafa mihitsy manina ary ny tonga amin'ity toerana ity za mampahery anao androany. Ny fihevitrao tsy fihevitr'Andriamanitra, ny lalanao tsy le lalan'Andriamanitra. Dia eo ambany eo Andriamanitra dia tena manohatra mihitsy tahaka ny avo lanitra noho ny tany, ny avo ny lalaka noho ny lalanareo sy ny fihevitra noho ny fihevitrareo. Avo ny lanitra amin'ny tany. Raha mahatakatra ny lanitra ianao na mety misy fotoana hoe dia akatra ny an-danitra any, mety misy fotoana misy olona ihany hoe tonga eny amin'ny volana hono na mitsapa amin'ny planète Mars sy ny sisa sy ny sisa. Fa raha izay hanakatra ny lanitra zany tsy possible zany. Zany hoe tsy azo eritreretina mihitsy zany. Hoarin'Andriamanitra tahaka an'izany fihevitritsika amin'ny fiheviny. Hoarin'Andriamanitra tahaka an'izany ny lalantsika amin'ny lalany. Tahaka ny avon'ny lanitra amin'ny tany. Tsy tapesipesena zany raha tsorina atao indray-mbava. Ny anjaranao dia manaiky ny lalana rehetra hitondran'Andriamanitra anao. Ny anjaranao mifikira mafy amin'Andriamanitra. Ataovy izay ahatonga ny fiainanao eo am-pelatanany. Ataovy izay ahatonga ny lalanao andehany amin'izay tena sitrapon'Andriamanitra. Fa ombadika izany rehetrarehetra izany dia an'Andriamanitra ny toy ny fiainanao. Izy ny mihevitra ny mahasoanao, izy ny mihevitra izay mahatsara anao, izy no mitantana anao, ary ny fihevitr'Andriamanitra rehetrarehetra izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy voatery ho takatrao, tsy voatery ho ezahanao hoe fa maninona ary nataonao an'ity, tsy aleo hoe natao an'ity Andriamanitra. Misy olona dia tahaka izany mihitsy. Dra andro nisy lehilahy anankiray izay hono. Lasa loatra ny sainy mahakasika ny mieritreritra ny momba an'ity Andriamanitra ity. Hoe raha izarangany Andriamanitra tena maninona ary an'ity roatra ngeza be ity, natao kely bilitika kely ohatr'ireny ny voany fa tokony ny voatavo le ngeza be, voatavo ngeza be io natao amin'itony tahony ngeza be itony ozy izy hono. Ity kakazo ngeza be ity tokony ohatr'ny voatavo ny habean'ny voaniny tony fa tsy natao ohatr'ny tony roatra kely madinika tony. Fa maninona le voatavo ndray natao kely be ny tahony dia sady mandady ery amin'ny tany ery. Lasa teo ny sainy lehilahy, raha zany Andriamanitra dia nataoko an'izao, raha zany Andriamanitra nataoko ohatr'izao, raha nataoko ohatr'izao. Efa nieritreritra teo izy nandinidinika ohatr'izany. Dinihany eo daholo io zavatra misy rehetrarehetra io. Dia ohatr'ny tiany metsinan'Andriamanitra izy tsy tokony izao no nanaovana azy. Misy olona moa dia mavita miteny foana mihitsy. Hoe manao foana ohatr'ny Andriamanitra nanao voay. Diso zany ary raha zanak'Andriamanitra ianao aza miteny an'izany. Andriamanitra endry ary fantantsara ny zavatra ataony. Hainy tsara io, voalanjalanjany tsara io. Rehefa nieritreritra teo io lehilahy io nieritreritra teo, ohatra ny nanome tsinan'Andriamanitra ary nieritreritra ny tenany fa izy ny tena dadany hoe raha isahana ohatr'izao dia nataoko an'izao dia afara nisy tafatory teo ambodin'le roatra. Tafatory teo ambodin'le roatra kakazo ngeza be izy. Ary rehefa tafatory teo izy dia nilatsa amin'ny roatra teo amin'ny tapony oriny. Izy natory teo iny dia nilatsahan le voan'ny roatra teo amin'ny tapony oriny ary iny nanaitra azy. Kahaka izy manao inona koa ary zany, dia misy roatra teo izy. Roatra kay tonga dia fitetaka teo amin'ny oriny teo. Inona nahitra azy roatra masaka be reny. Tafatsangana izy dia niteny. Inona koa ary zany nahitra azy, misy roatra nilatsaka kay ity fa naninona koa ary. Sady nandotony akanjony le izy. No hitany hoe nanelingelina azy tamin'ny torimasony. Izao ny teniny. Tena endry marina kay le Andriamanitra ozy. Fa raha nataon'le voatavo be nilatsaka teo ambonin'ny oriko teo, dia asa angamba izay nahazo aho. Raha nataony ngeza be ohatrany voanina voatavo ny voan'ity kakazo ngeza be ity, dia asa izay nahazo ateo patoriana tafatory teo. Fa endry Andriamanitra ozy. Inona tiako tenenina amin'izany? Ohatra kely izay tantaraiko aminao zany. Tiako tenenina amin'izany dia izao, misy zavatra tsy voatery ho takatra androany fa ho tsapanao zany aoriana kely ao. Misy zavatra tsy voatery vita ny fisainanao na hoe hainao daholo hoe aninona ny tsotr'izao ny anjaranao maneky ny fitondran'Andriamanitra, mankasitrahan'Andriamanitra amin'ny toerana metrahany ianao, ifalio izay zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia manomeza voninahitra azy amin'izany. Zany no fahendrena tsara indrindra tokony ataon'ny zanany. Endry loatra izao Andriamanitra izao, tsy manao foana ary tsy manao zavatra mihoatra izay tokony atao, fa za te hampahery anao. Meteza manome voninahitra an'Andriamanitra, mankasitraka an'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra amin'izay hitondran'ny fiainanao rehetra, isaoran'Andriamanitra izany. Eto am-pamaranana dia mba te hivavaka ho anao
mety ao anatin'ny ady ve ianao nao anatin'ny olana ao anatin'ny zavatsarotra na ianao mihitsy le mandalo an'le zavatra tsy nieritreretinao mba hivavaka ao anao amin'ity androany ity mba hikasika anao manokana ny Andriamanitra amangy anao any Andriamanitra ary ampahery anao ao anatin'izany rehetrarehetra zany hivavaka tsika tompoko mankasitraka anao zay tompo malala ny amin'ny fotoana sy ny teny rehetra zay nomenao tamin'ity androany ity zay tsy ampanay hoe teny tsy tonga ho azy zany fa mino fa nitsiraray avy dia nanana anjara avy amin'izany matoka tompo fa ianao no hikasika ny fony tsirairay avy mba hatonga anay indray Andriamanitra tsy hijery lafiratsiny foana rehefa mijery ny fiainanay fa mba mijery zavatra mahafinaritra tompo ao ambadiky ny zavatra zay mitranga androany matoka izay tompo afa na dia ady mafy aza lelovanay androany dia amazanaka ao anay voninahitra foana ny ao ambadiky io tahaka nampandresenao an'i Davida teo anoloan'ny Goliata raha dia efa nieritreritra ny alavony Davida na ny fahavalo na ireo ralany na ireo zanak'Israely sy ny Filistina tamin'izany vao amin'ny taona izany tompo dia voninahitra Andriamanitra voninahitra mamirapiratra tsy arefesina no natao tao ambadiky ny ady no heverina fahagoavana izay natrehan'izany lehilahinao zany amin'ity an'ity dia matoky ihany koa fa tahaka izany anie ny fomba hitondranao fiainana tsirairay avy tsy avelanao iady rery ane izy ireo ary na dia misy ady lalovany ary androany tompo misy zavatra hitany mihitsy hoe tena mavesatra mandona le anatin'ny fony mandona anatin'ny tokantrano misy fiatraikany mety eo amin'ny fiainany manokana mihitsy dia ianao ane Andriamanitra hihevitra an'izy ireo raha nomboka hiantso anao izy raha nomboka hitady anao izy dia sady amaly azy ianao no ahita anao izy Andriamanitra satria matoka fa za miteny no zaraina teto zany anova ny fomba fitadiavanay anao sy ny fomba fifikiranay aminao ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen ena sitoviko izay ny fotoana izay nirahako taminao tamin'ity androany ity za mino hoe nandray lesona ianao andro ary tsy Jeremia ihany nomen'Andriamanitra lesona fa ianao ihany koa nomen'ny tompo lesona ny amin'ny tiny hitondrany io fiainantsika tsirairay avy io madame Larissa Lydie RANDRIARIMALALA teto amin'ny fanolorana averiko ihany mitotsika ao anatin'ny fitombavaka eto amin'ny bypass ny alarobia manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ny sabotsy ihany koa dia tahaka an'izay samy hitahin'Andriamanitra daholo mankasitraka namany teknisiana rehetra tetsy amin'ny lafiny ara-teknika mandrindra ny feo ny sary tany anatin'ny tokantranonao tany tahiny tompotompo Manangana Kristiana Matanjaka Manangana Kristiana Matanjaka fandaharana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana Kristiana Matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lydie RANDRIARIMALALA manangana Kristiana Matanjaka mitsangana